Iazan'ny États-Unis ao New York moa atsoasy ny filoham-pirenena era-Jonary Mampianina isy ny fiaraha-midinika izay ataony miaraka amin'ireo mpamatsy vola toy ny banky iraisam-pirenena eo ihany koa ny FMI zany. Ankoatra izay dia horaisin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ny tenany mandritra izay fitsidihana tanterahana any New York izay. Ampolony kosa ireo izay voasokajy ho gadra politika mbola tsy mivoaka amin'izao fotoana izao amin'ny endriny hafa indray no hitakiny ny vondron'ny titandrazana ny famoahana ireto gadra politika ireto. Mitony fitakina amin'ny famoahana ireo gadra politika noho ny raharaha sivy sy roa arivo niova endrika izany ary fomba fiady vaovao no nentin'ny vondrona titandrazana tarihan'ny maître Rabe Mananjara Noro. Araka ny fanazavany dia nandefa taratasy misokatra any amin'ny filoham-pirenena era-Jonary Mampianina ny vondrona tamin'ny volana febroary lasa teo nitaky ny hamoahana ireo gadra politika rehetra. Olona 10 araka ny fanazavandramatoa Rabe Mananjara Noro mpisolo vava ny mbola voatazana eny amin'ny fonjan'ny CFA. Ny raharaha 7 febroary FIGN bani ary fikasana mony ny filohan-tetezamita Andro Rajoelina ny taona 2014 no fantatra fa hitazonana azy ireo. Anisan'ireo anaovan'ny vondrona titandrazana fitakina ny momban'ny jeneraly Jean Herniena Rawel, colonel Solon Koutiti, colonel Raymond Andrianjavy, colonel Laurent Zadfar, colonel André Miotra, lieutenant Jean-Claude Yotumbo, ny adjudant Erliva Ramahalsan, ny adjudant Fikis Lidi, ny caporal Rabe Tafika ary ny civil iray Ery Judicaël Ramandry. Antony politika nahatonga azy ireo mifonjaina ho ny vondrona titandrazana ka tokony vahaolana politika ihany koa no hamoahana azy ireo. Noho ny tsy fety vipijery politika tamin'ny fitondrana HT no nampidirana ponja azy ireo efa ho efa taona izao. Tsy misy anefa mipofo mazava nentina nanamarinana ny fiampangana sy mivesatra ny endrenana azy ireo. Hatramin'izao dia mandahatra ny fiampangana azy ireo i maître Noro Rabe Mananjara. Maro ireo dingana efa nataony takina ny fanafana tsy misy fepetra n'ireo voafonja nanomboka teny amin'ny fitsarana tampony ministera fitsarana ka hatreny anivon'ny primature saingy samy tsy nahitam-bokatra aloha ireo. Everiny mpisolo vava piaro azy ireo fa fepetra iray sy ny fitoniana sy rosoana amin'ny fampihavanana nefa izany.